Izy moa zany rajo rajaonarivelo am'zao iny ataony zavatra ataonao zao. Rajo rajaonarivelo niasa tao anatin'ny sehatra tsy miankina nandritra ny fotoana naharitra. Tety orinasa maromaro. Avy eo niditra tao amin'ny fanjakana. Rehefa avy eo dia niasa tamina ONG international anankiray. Avy eo niditra tamin'ny sehatry ny fandraharana. Azo lazaina hoe par hasard ihany satria ONG no saika ho atsangako. Fa tafiditra tao anatin'ireny fotoana ny Covid ireny dia somary sarotsarotra. Dia fanena tamina namana anankiray dia nanapa-kevitra izahay ny hanangana orinasa manofa tamin'izany fotoana izany. Taty aoriandrina dia nanangana ihany koa ny orinasa antsoina hoe 43 tamin'ny 2024 izany hoe roa taona latsaka kely eo izay. Dia manomboka mahatsapa ny mahazava-dehibe ny intelligence artificielle. Hitako hoe tokony tsy salasala isika hampiasa an'io zavatra io. Ary anisan'ny tanjoko amin'izao fotoana izao no hiezaka ny hanazava arak'izay zavatra fantatro mazava hoazy tsy hanaparitaka. Andresy lahatra ny ankamaroan'ny malagasy fa tokony ho ampiasaintsika amin'ny zavatra ataontsika andavanandro ny intelligence artificielle mba ahafahantsika manao zavatra aingafaingana koa, zavatra tsaratsara koa, zavatra betsaka. Roa amby roapolo taona ianao niaina tao anatin'ny tontolo professionnel dia inona zavatra nianaranao momba ny olombelona tao anatin'izay environnement rehetra nilalovanao izay? Ny zavatra tena hitambarany ny olona ao anatin'izay sehatra maro samihafa izay dia ny zavatra tena tsapako dia hoe io olona io rehefa hitany ny motivation, hitany zavatra tiany, hitany zavatra mahafinaritra azy ka ao anatin'ny tontolon'ny asa afaka omenany izay izy dia vitany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Misy indraindray miteny hoe management laxiste fa ho anahy ny management idéal dia management tsy mila anahy akory fa ny amin'ny voalohany ihany angamba hoe inona ny orientation, inona ny tanjona, ho aiza ny tiantsika aleha ka vitany mametraka organisation sy mametraka an'izay hoe ahoana ny ahafahan'ny tsirairay manana ny mahatratra ny motivation dia tokony mandeha ho azy.